vakitsika farany tamin'ny fandarantsika farany teto mba ahafahana miampita amin'ny fanazavana manaraka. Ny vakitsika farany dia ny Romanina toko fafito andiny fadimy sy fahenina. Romanina toko fafito andiny fadimy sy andiny fahenina. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra ary no makitsika ny teny manao hoe: fa fony tao amin'ny nofo isika, dia ny filan'ny ota izay noetsehan'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria matina amin'izay niazonana antsika, ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny ahelan'ny tsoratra. Efa noazavaina teto zany hoe hafa le fiainana taloha izay le fony tao amin'ny nofo, hafa kosa le fiainana ankehitriny le hoe ankehitriny. Zany hoe matoa nanoratra n'ity iaho ny apôstôly Paoly dia fa tsy niaina tao amin'le fiainana taloha tsony izy, le hoe fony tao amin'ny nofo dia ny filan'ny ota izay nietsehan'ny lalàna. Zany hoe le taloha tokoa mantsy dia izay ny zava-nisy tao anatin'le vanim-potoana voalohany, satria vanim-potoana roa samy hafa mantsy ny atao hoe lalàna sy ny finoana, fa tsy hoe zavatra azontsika entina hitondrana ny saintsika na ny eritreretintsika na ny foto-kevitsika dia entintsika manaraka an'izay zavatra eritreretintsika sy tiantsika izay le tenin'Andriamanitra. Fa vanim-potoana hoe lalàna foana zany no nentina teo anatrehan'ny olona dia nitakiana tamin'ny olona ohatrany hoe ny lalàna ny lehibeany. Tonga Jesosy tapitra treo ny vanim-potoana an'iny, ka le zava-nisy tao anatin'le vanim-potoana ny lalàna ity teresahana ity hoe niaina tao amin'ny nofo ny olona, tsy afaka le ota tao anatiny, ka arakaraka nisy ny lalàna dia vao maika mihetsika le ota ao anatiny. Fa ankehitriny kosa ozy izy dia efa matiny amin'izay niazonana antsika isika, efa afaka tamin'ny lalàna isika. Le afaka tamin'ny lalàna tsy hoe afaka hoe mandika an'le lalàna na hoe tsy mandeha arak'izay zavatra takian'ny lalàna intsony, fa afaka zany le hoe nijaly isika satria io lalàna izay teo ivelany soratra ivelan'ny olona dia io zany tena hoe nampijaly azy mihitsy satria nampetsika an'le tato anatiny foana. Fa afaka tamin'io tsika zany hoe afaka amin'izay zany le nampetsika an'le ota tato anaty. Ary tsy zay ihany fa le ota tato anaty mihitsy ny esorina dia no avaozina le tao anaty tao. Izay le hoe havaozam-panahy fa tsy ahelan'ny tsoratra. Efa vanim-potoana tao anatin'ny atao hoe finoana ny sin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny asa fijaliana sy ny rahany latsaka, zay vao nisy sy tanteraka izany zavatra izany. Dia io toerana ao amin'le hoe ankehitriny io na le hoe manompo amin'ny havaozam-panahy, zay zany tena toetra na fiainana tian'Andriamanitra iainan'ny olona rehetra, zay manompo azy hatramin'iny fotoana nahafatesan'i Jesosy iny ka mandra-piavin'ny andro farany. Ohatr'izay zany ny fomba tokony hananan'ny olona manompo an'Andriamanitra amin'ny havaozam-panahy. Zany hoe niala ny ota, maty ny nofota, zay le taloha zay. Velona indray le fanahy, efa nianarantsika izay zavatra zay, dia io fanahy velona io dia navaozina, namboarina, hifanaraka amin'ny zavatra notakian'ilay lalàna izay nitakiana tato aloha ihany. Zany hoe le lalàna nge mbola ilaina ihany, mbola arahan'le fiainan'le olona ihany, fa saingy mahasamy hafa azy araka ny nanazavako azy teto dia zao: le taloha zany le herin'ny tenan'ny olona sy ny ezaka ataon'ny sainy no manaraka ny lalàna, miezaka izy mba hanamboatra ny fiainany hifanaraka amin'ny lalàna. Fa le ato amin'le havaozam-panahy kosa dia le fo sy le fiainan'le olona mihitsy no efa noavaozina, nosoloana ho fo mifanaraka amin'le zavatra takian'ny lalàna. Zany hoe tsy nerin'ny tenany intsony no mandeha mba ho tanteraka amin'ny lalàna, fa tonga dia le fiainany mihitsy ny lasa fiainana mifanaraka mitovy amin'ny zavatra takian'ny lalàna. Ohatra ny lalàna zao hoe aza mamono olona, dia le fo zany fo tsy mpamono olona intsony. Ny lalàna miteny hoe aza mijangajanga, le fo zany fo tsy manana fijangajangana intsony, ka na tsy eo intsony ary le lalàna ity ivelany efa atao anaty zany le hoe tsy mijangajanga. Zay le hoe havaozam-panahy. Dia amafisitsika io tenin'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny teny ray izay nisoratan'ny apôstôly Paoly ihany eo amin'ny Korinthiana faharoa dia ny toko fahatelo. Korinthiana faharoa toko fahatelo dia vakiana aloha ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Korinthiana faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao nivaky ny teny ary: moa midera tena indray va izahay, sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoa anay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Eny,
aseho ho epistiliny Kristy izay entinay ianareo tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vaty fisaka fa teo amin'izay vaty fisaka nofo dia ny fo. Eo amin'le 17 zany tena misy ny teny zay tiatsika ho raisina mifandraika amin'ny fanazavana entitsika amin'izao fotoana izao hoe ianareo izy a dia aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo nosoratana tamin'ny ranomainty. Dia zao ny resakitsika moa dia lalàna. Dia nahitsika teo hoe havaozam-panahy sy aelan-tsoratra. Ny aelan-tsoratra zany dia le soratra efa ela, lalàna iny. Ary io lalàna io raha ohatra ka vakitsika ny Exodosy a 1:30, 9:7, dia manambara hoe ny lalàna didy folo ny resana tamin'izay dia voasoratra teo amin'ny vaty fisaka ary ny ratsa ny tanan'Andriamanitra no nanoratra azy dia nomenan'ny Mosesy iny a mba ho ampianarina ny olona rehetra. Dia eto mametraka ohatra anankiray izy hoe epistilinay ianareo, vakin'ny olona mandehandeha enina rehetrarehetra eny, fa saingy zao izy tsy nosoratana tamin'ny ranomainty fa nanoratana anareo dia inona tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Ny dikan'izay a dia zao le hoe havaozam-panahy ao anatin'ny olona anie le fanahy dia manamboatra sy manova le fiainan'le olona, le fanahin'le olona ao anatiny. Dia zay ozy izy no soratra ao anatinareo. Dia zao sy ny ranomainty nanoratana anareo a ohatry ny hoe taratasinareo a zay maha epistily azy, fa ny taratasy sy ny ranomainty ozy ny tena epistily fa ianareo kosa dia zao tsy taratasy fa ny tenanareo. Dia manarak'izay tsy ranomainty no nanoratana anareo fa ny fanahin'Andriamanitra. Zany misy zavatra ohatry ny hoe diana ranomainty zao taratasy a misy diana ranomainty zay ny epistily, fa le olona zany a tsy diana ranomainty fa diana fanahy masina. Zany hoe misy zavatra namboarina tamin'ny fanahy masina tao. Ny dikan'izay dia le hoe havaozam-panahy ihany na hoe fanahy no havaozina. Dia inona no nanamboarana azy? Dia mitohy le teny hoe tsy teo amin'izay tena vaty fisaka fa teo amin'izay vaty fisaka nofo dia ny fo. Io le nresahako hoe amin'ny Exodosy 1:30-9:20 vaty fisaka no nanoratan'Andriamanitra ny lalàna. Eto indray zany tsy vaty fisaka ntsony fa vaty fisaka nofo izy dia ny fonareo. Dia ny fon'le olona arak'izay araka ty andiny tsoratra masina ity no nosoratana tamin'ny alalan'ny tsy ranomainty fa fanahin'Andriamanitra. Zay nge ny dikan'le hoe ataoko an-tsainy lalàko sady hosoratako ao am-pony. Ka io araky nanazavako azy tsy hoe tena misy soratra be mihitsy eo anatin'ny fon'ny olona dia misy lalàna be dia be voasoratra ao, fa efa nazavaiko tsara hoe fanovana le fo taloha zay mpandika lalàna satria ota ny tao anatiny, dia lasa fo mpanaraka ny lalàna satria mpanaraka lalàna no anatiny a dia ny fahamarinana na Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia zay ny fiainana tokony iainan'ny olona rehetra. Dia eno tsara nge ny teniny manamafy ihany izy a 4 toy izantsika ka hatramin'ny 9. Korinthianina 2:7 ihany a 4 ka hatramin'ny 9 zao ny volazany teny hoe ary manana izany fatokina izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'ny Kristy, kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay hevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra. 9 amin'izay izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Ity 9 ity zany tena raisitsika hoe nampaleo anay koa amin'ny mpanompo ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao. Zay le hoe inona ny fahamarinana takian'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao, na hoe inona ny fiainana tokony iainan'ny olona hoentina manompo an'Andriamanitra ao anatin'izao vanim-potoana zao. Le hoe vanim-potoana resantsika reto a ty soratany ty hoe ny fanekena vaovao. Ratsorina dia hoe taty-aorianan'ny hazo fijaliana na nanomboka tamin'ny nahafatezan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ny fanompoana an'Andriamanitra zany dia hoe manompo ao anatin'ny atao hoe fanekena vaovao. Inona zavatra tokony ho fantatro anatin'ny fanompoana ny fanekena vaovao? Tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Inona natao hoe amin'ny soratra? Le vanim-potoana anankiray talohan'ny fanekena vaovao
zany hoe ny fanekena taloha mazava loatra. Ny zava-nisy tany soratra ny nanjaka, soratanan'Andriamanitra ny ditfolo, soratanana ny lalàna atao anatin'ny boky atao hoe boky ny lalàna koa ny anaran'ireny, de reo zany no atao hoe soratra. De niankina ny aina teo ambanina soratra ny olona talohany nahatongava ny finoana na nahatongava ny Jesosy Kristy. De ny fanekena taloha no ohatr'izay ozy izy, fa ny fanekena vaovao izy de zao tsy amin'ny soratra ntsony fa amin'ny fanahy. Inona leo amin'ny fanahy? Le vao nazavaintsika teo amin'ny 9:7, le fanahy manoratra ao am-pon'ny olona, ohatry ny epistily soratana, fa saingy tsy epistily izy fa vato fisaka, ary tsy tena vato fisaka fa vato fisaka nofo dia fo. Inona no soratana tao anatin'ny vato fisaka tao anatin'le hoe Exodosy 2:30, 9:5, voalazantsika fa ny didy. De le vato fisaka fo ihany koa zany, didy ihany koa soratanao, saingy tsy amin'ny ratsan-tanana na ranomainty fa fanahin'Andriamanitra. De iny fanahy manoratra didy iny na manoratra lalàna ao am-po ty resahany ty hoe tsy amin'ny soratra intsony eo amin'ny 9:9, tsy le taloha intsony zany fa efa le vaovao. De inona moa le hoe fanahy? Le fanahy manovany le fon'le olona. Zay ny fiainan'ny olona ao anatin'ny fanekena vaovao. Zany hoe tsy miankina na mialoka eo ambanin'ny soratra ntsony, fa efa le fony mihitsy ny voasoratra. De le izy tsy soratra arabaky teny fa fanovanan'le fo na fanavozana an'le fanahy, zay le hoe havaozam-panahy. De izy le havaozina iny tsy hoe havaozina manahoana na manahoana fa havaozina hanaraka na hoe hifanaraka amin'ny lalàna. Averintsika vakinany ny Ezekela 9:30 de 7:20. Ezekela 9:30, 7:20. Efa nianarantsika zao teny zao vakina amin'ny anaran'i Jesosy ndray mandeha ary zao teny zao hoe: ary ny fanahiko no hataoko anatinareo ka ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Tanteraka io teny io. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanan'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra voalohany am'izay de zao: ahatonga n'iny olona iny io andeha araka ny lalàna sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Zay le hoe tsy amin'ny soratra ntsony fa amin'ny fanahy. Le fanahy zany de manova le ao anatin'le olona. Le olona rehefa hovaina de lasa mandeha manana fiainana mifanaraka amin'ny zavatra takin'ny lalàna. Zay nefa tsy nisy tao anatin'ny fanekena taloha, fa nisy tao anatin'ny fanekena taloha de le voalaza tao amin'le Koritianina ny vakitsika farany teo hoe ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Mahafaty tokoa le izy satria nahoana? Ny voalaza de ao amin'ny Romanina ary 7 iverina kely any sika hoe nahoana ny lazaina fa mahafaty izy ty. Romanina 7 de 7, Romanina 7 de ny 7 no vakitsika azo no vakina hatrany amin'ny 9:1 izy. Zao raha vaky ny teny, inona ary no lazaitsika? Ho tavany lalàna, sanatria zany. Kanefa tsy nahalalana io taho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Toy izantsika ihany, fa io didy io dia nentin'ny ota nampietsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko, fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Azonao toy izany hatramin'ny 1:10 fa ny raisiko zany de hoe zao le zava-nisy tao anatin'le hoe soratra ka mahatonga an'le teny napetraky ny apôstôly Paoly le nivakitsika teo amin'ny Koritianina teo hoe ny soratra mahafaty fa ny fanahy ny mahavelona. Ota va ny lalàna ozy izy? Sanatria zany. Fa tsy nahalala ny ota raha tsy ny lalàna, satria ny lalàna nampafantatra hoe zao avy ny atao hoe ota. Fa saingy zava-nisy ozy izy de zao. Io didy io nandray ohatra izy hoe aza mitsiriritra. Ny antsika zao ny ohatra voaraintsika eto matetika de hoe aza mijangajanga, aza mamono olona zay. Fa nen'ny apôstôly Paoly zany eto niraisiny de hoe aza mitsiriritra. Nefa ozy izy arakaraky ny nahitako ny didy io sy nahalalako an'io de vao maika le ota tato anatiko nietsika ary napietsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko. Zay zava-nisy tao amin'le hoe soratra. De toy ihany le izy zany hoe rehefa metsika le ota de zao miteraka fahafatesana eo amin'ny 9:10. Ohatra hoe zao ny 9:10 hoe ary ny didy zay natao hahazona fiainana
de hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Mariako ihany mbola tao am'le fanekena taloha zany, mbola le hoe soratra ivelan'le olona. Fa ao am'le fanekena vaovao kosa tsisy tsony le soratra ivelan'le olona, fa ny fonony indray ny voasoratra. Zany hoe lasa voaova mitovy am'le hoe zao avy ny zavatra takiny ny lalàna. Ka le tary zany le mahafaty, araka io teny vakitsika tato amin'ny Romanina 7 ity, hoe napetsika ota de rehefa netsika le ota teraka fahafatesana, de ohatran'ny hoe le lalàna zany no niteraka fahafatesana. Zay le hoe ny soratra mahafaty. Fa ny fanahy kosa mahavelona, satria nahoana lasa velona le fanalo, ary tsy vitany hoe velona fa mandeha araka le lalàna, na de tsy eo tsony ary lay soratra ivelany. Zay le hoe ny soratra mahafaty, fa ny fanahy mahavelona. Raha fehezina izany rehetrarehetra izany inona moa zany ny tena hoe azotsika ikapohana zany rehetra zany ho anankiray. Romanina 7:1 efa nivakiana teto ihany zao teny zao de Romanina 7:1 zany hoe ao anatin'le fanekena vaovao, ao anatin'le hoe fahasoavana efa tateoriana nahafatesan'i Jesosy Kristy, de ny fanontaniana tokana zany de zao efa mino vanim-potoana ny finoana atsika zao ao anatin'ny finoana ny olona, anatin'ny fahasoavana, anatin'ny fanekena vaovao. De ny fanontaniana mipetraka de hoe ao anatin'izany vanim-potoana rehetrarehetra zany tena rava ve ny lalàna sa mbola misy ny lalàna. Romanina 7:30 zao ny voalazany teny ary: koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika, sanatria zany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Araka ny fanazavana rehetrarehetra teo na tsy azavaina intsony ary ty de hitatsika tokoa, tonga ny finoana tsy nandrava lalàna, fa vao maika nampidirina pon'le olona azy, ary le fon'le olona ary zany vao maika nandeha nanamboarina hifanaraka am'le lalàna. Ka tsy mila ezaka ataony intsony hoe hitandrina ny lalàna amin'ny herin'ny tenany izy, fa le fiainany zany mazava loatra, efa fiainana mifanaraka amin'ny zavatra takin'ny lalàna noho ny fisian'le fanahy tao anatiny zay le fahasoavana zay, zay ny finoana zay, ary zay le zavatra iainana sy takin'Andriamanitra iainan'ny olona ao anatin'ny vanim-potoana ny finoana, na ny vanim-potoana ny fahasoavana, na ny atao hoe fanekena vaovao. Ty teny ty mampiorina tsara, tsy mahafoana ny lalàna, tsy manafoana ny lalàna, mampiorina tsara. Noho izany de fantaro ary fa diso ny fieverana fa hoe tsy ilaina intsony ny lalàna am'izao fotoana zao. Ary ny lalàna aoka ho tsoroko aminao, ny Baiboly tsy milaza mihitsy fa misy ny lalàna vaovao, fa ny lalàna efa napetraka hatramin'izay nahampisy ny lalàna ihany no atao hoe lalàn'Andriamanitra takiana amin'ny olona, na tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, na tamin'ny andron'ny apôstôly, na am'izao androntsika ankehitriny zao. De io lalàn'Andriamanitra efa nisy hatramin'ny voalohany nomen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy io ihany no mbola takiana amin'ny olona am'izao fotoana zao. De io ihany ty resahany ty hoe mampiorina tsara ny lalàna isika fa tsy mahafoana ny lalàna akory sanatria ozy ny apôstôly Paoly. Fa saingy zao fotsiny, le tam'mbola tsy tonga Jesosy, hafa le fomba fiainan'le olona, hafa le fanomponan'Andriamanitra, satria ivelan'ny olona ny lalàna ary ny herin'ny tenany no miezaka mandeha araka an'iny lalàna iny. Fa rehefa tonga Jesosy nantena izy de hoe taoriana ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, de tsisy tsony le lalàna ivelany na le soratra, fa le fon'le olona kosa no namboarina, no vaina mihitsy zany ho tonga fo vaovao tamin'ny alalan'ny fanamasina. De ny fiainan'iny fo vaovao iny zay iainan'le olona mitondra azy de fiainana mitovy am'le zavatra takin'ny lalàna rehetra. Dikany mahatateraka ny lalàna izy, saingy tsy ezaka ataon'ny tenany, fa efa fiainana no omena azy. Zay eny le Koritianina voalohany, Koritianina faharoa azafady 5:7 zay efa nianarantsika teto daholo, milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Zay zany zava-marina. De ty andininy anankiray ty no amaranantsika ny androany ray ao amin'ny Jaona 1 mame izany rehetrarehetra izany. Jaona 1 de ny andininy 7. Filazany tsara ny Jaona 1 andininy 7. Zao ary mivaky ny teny: fa ny lalàna de nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy,
fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Io zany ny amezana ny rehetrarehetra, ary misy moa manambara ity teny ity sy mampianatra nyity teny ity amin'ny hevitra hafa. Ary le izy tsy ny hevitra angeny tiako ampanjakainy, tsy ny hevitra ao anie ny tokony ampanjakainy, fa le Baiboly no ilaina fantarina tsara mba elantsika amin'ny atao hoe fitaka sy ny fampianaran-diso. Ka inona ary ny tena dikan'izao